Ya, faly miarabantsika rehetra zay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MPS am'izao voalohany volana marsa izao zay androany zany no anomboantsika voalohany ity telo volana voalohany ity. Hitantsika fa tena mandeha be ny fotoana koa dia ankafaliana sy ampitiavana no iarabanantsika vahoaka malagasy rehetra na eto an-toerana io na any ivelany io ary fantatrareo fantatsika rehetra fa manaraka tsy tapaka ary tsika malagasy rehetra na ny tanàna na any trano io na anaty bus na iza reza toerana misy atsika dia miondana miara-manonja daholo isika na amin'ny alalan'ny Facebook io zay mandeha mivantana na ny radio MPS na ny télé MPS koa dia miarabantsika zany manaraka indray za so famakafakana ary ihany koa ahafahantsika koa mamelapelatra ny zavatra tokony ho fantatsika ny fizotrany raha-pirenena na resaka politika io na resaka toe-karena io na resaka sosialy io na resaka kolotsaina izany io ko dia ny anomboantsika azy moa zany dia tahaky ny mahazatra efa hita teo moa ny fiarabana ho an'ny daholobe fa dia fantatsika fa andro voalohan'ny volana mars zany dia be koa reo namantsika reo avatsika zay manana tompona anniversaira dia miarabandrentsika zay manamarika ny andro naterahany anio dia mirary sosiny tsara mirary fahasalamana ary mirary fahombiazana ho anareo zany zay manana tsingertaona anio fa voalohan'ny volana mars eo ihany koa dia tately amam-bahoana ny fiainana dia tsy maintsy misy reo namantsika satria zay ny fiainana rehefa tsy maintsy misy niteraka de tsy maintsy misy koa ny arany zany fahafatesana zany fiainana daholo zany koa dia miaro-miombina alahelo am'ireo zay manana havana na namana zay nodomandry am'izao fotoana zao ary mankahery reny namantsika sy reny fianakaviana ireny zany tsika am'izao fotoana zao eo ihany koa zany ireo tsy salama zay mety misy tsy salamany na any atokantrano io na any ampiasana io na any amin'ny toeram-pivarotana io na anaty kabus io na any amin'ny fianarana maro samihafa dia mirary fahasalamana ho an'ireny mpiray tandrasana amitsika ireny zany na ireo eto an-toerana io na any ivelany manaraky izay ihany koa dia misy atao kokoa manokana androany dia kokoa manokana misy mitovy anarana amiko any todisoa grasy any fianaratsoa any dia mino manantena fa manaraka izy ary zay manaraka tapaka koa ny Facebook dia mirary soanao miaraba ika manokana anao ary kokoa manokana zany ho anao zay anarana todisoa mitovy amiko zay zany dia miaraba andrehetra koa zany zay mitovy anarana amina amiko rehetra zany am'izao fotaona zao ary kokoa manokana koa ho an'reny avatsika maro any adilam-bato reny maro de maro no mandefa SMS hoe député mba ataovy kokoa zay fa maro de maro ianareo androany fa dia kokoa kampy be matsina ho anareo rehetra zany zay mipetraka any andilam-bato any de mety anontany koa nareo hoe fanakaizy faniry bogosy fa dia aza manafa misy adidy tsy maintsy naliana dia somary tara kely izy fa ho avy eo satria mandeha saty ato ny SMS hoe fanakaizy faniry monsieur le député aza matahotra nareo fa ho avy faniry bogosy tsy ho ela izy dia ho avy eo ka zay mahatontonga ny tenako zany androany manokatra sady tonga de mitoy ny analizitsika ahafahantsika zany maneho atsika ny zava-misy zay tokony ho fantatsika zany sy ny fandalinana zay ataotsika zany amin'ny fandehan'ny raha-pirenena eto Madagasikara koa ny anomboantsika azy moa zany dia tahaky ny mahazatra dia mahasolom-bomboaka ny Madagasikara ny tena ama olo-pirenena ny tena dia averika any dia misy ny asa sosialy zay atao ary averika any fa tsy andraikitra kokory re manao asa sosialy io fa adidy ary tokony atao eo amin'ny fiarahamonina de hitantsika zao vahoaka be zao zany tamy lahady tena kianjanosy be zay vola somary averitsika kely hatramin'ny voalohany ka misy teo ny teknisianina dia
hitatsika gamany zany zao reo a vahoaka de vahoaka de vahoaka tokoa zany a no nanaraka atsika tao anatin'izay a ary hitatsika fa hipoka olona ny kianjany todsoa eny anosy be zay vola dia ny tena moa dia nanolotra omby roa sy ondry anankidimy ary reo zany a omby ngeza be anankiroa zay natolotra io moa zany de isa ia zay organisateur ary na manakikaiky any tena mpikarakara de ondry anankidimy a no natolotra tao anatin'izay a ary fantatra fa isaky ny roa volana sy tapany eo a na telo volana de efa misy foana zany zay ary misy a ny fiarahana mitakosina amin'ny vahoaka ary ny tena anisan'ny tena zava-dehibe zany a tao anatin'izay a de tsy vitany hoe nijery any ny tena zay ndearaka tamin'ny vahoaka fa dia nandray anjara mavitrika mihitsy zany a tamin'ny lalao a de misy ny match de défi a ny match d'ouverture zany a zay nataony tenanay ary ny tena moa dia io fa misy manao saolinina mihitsy zany io a mitakala ny tenanay satria eny ambony tena tena apetraka mihitsy hoe tsisy mahadepute io na iza fa dia mitovy a eny ambony kanja de amisarotra normal de manao baolina normal de nafinaritra zany a fa dia ny tena moa de nisan'ny tena hoe makafia ary tena sportif a dia nandresy tamin'isa rainy ohatra moa zany a ny FC papia zay misy ny tenanay a dia arapaina zany ny ekipa ary io moa itsika menakavy any satria ny mpanao baolina senanao koa dia avy eo Ambohimanarina sy Anosy be zay vola de nobina ny mandresy a tsy obina ndresy a Tsakoraina tao anatin'izay koa dia mirary sosiny tsara ho atsika mpity fanazaran-tena rehetra zany eny Ambohimanarina sy ny manodidina ary hita zany fa tena tonga maro de maro isika rehefa malaza mihitsy zany kianja Anosy be zay vola Ambohimanarina zay a zay kianja ny todsoa moa zany a no anaran'izay a satria ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko nanao an'izay a kianja zay mba ho filalaovan'ny mpity fanazaran-tena rehetra na lahy izy na vavy na zokiny izy na tanora zany izy ao anatin'izay a dia miaraka kateo daholo ny tena moa zany de tahaka ny masa de miantso ny olona hoe avy mba miara makasary aminay a avy mba mitsangana eto avy mba mipetraka eto a de ny tena moa tsy miarin-jafy ho an'ny vahoaka dia miara mitakosiny eny foana miaraka amin'ny vahoaka tena nahafaly zany fiarahana tamin'ny vahoaka tena Anosy be zay vola tamin'ny alazy zay zany a koa dia arabaina zany nireo nahazo omby arabaina ireo nahazo ondry dia mbola mitondray zany a amin'ny volana avrila na amin'ny volana mai any zany dia isa indray zay match zay a ary ny rugby a mety antanareo a vita tamin'ny alahady teo ny demi-finale zay champion amboma dia ny tenako mikoa moa sy ny mpiara-miasa amiko a no mandrindry zay a satria akoatsy ny foty moa zany zay misy foana eny Ambohimanarina zay fitazanan'ny tanora ahafahan'ny tanora miala voly sy ny vahoaka rehetra eny Ambohimanarina dia eo ihany koa zany zany hoe fitazanana vatana ny sport ary eo ihany koa zany a zay ahafahantsika miala ny zava mahadomela eo koa zany ny baskety ary eo ihany koa ny rugby zay am'ty volana marsy ity zany a misy lalao famaranana anankiroa de aomba mifa anankiroa koa zany a no atolotry ny tenanay a ho an'ny mpitia rugby rehetra zany eto Ambohimanarina sy ny manodidina ary ny tena koa de anisan'ny makafy zany rugby zany dia manohana ny sport rehetra zany a na sport iny io na foty io na baskety io na rugby io na hazakazaka io na volley io na lomano io zany a rehefa sport de anisany ny tenanay ngamba de tena hoe manohana an'izany a na miresaka hevitra io na fitaovana io na kianjo io na ara-boly io a zay vita zany a dia tsy maintsy atao a asosy tsara ny mpiaramonina zay misy atsika eo mankeo zany dia tsara ihany zany ny amanipika fa raha pitso ihany keo dia anomboka ary hitora-jofo faniry ary hiara-be antsika manoka ny faniry fa tonga zany faniry be efa be da be mandefa SMS ato faniry a malahelo anao ary tena enjana ny fitiavan'ny olona anao ty faniry a dia miarabanao rahalahy tonga soa avy nanao didy alavitra tany izy a dia tonga soma tsara eto amin'ny plateau antsika
dia raha-pitsy koa zany faniry dia anomboka ny koro d'anglais andeha fadimy mahay maim-pona ary manomboka amy sivory io dia eny amin'ny Ambatolampy Ambomanarina zany eo amin'ny QG-ako no atao zany zay fanombohana zay toromarika atao amin'ny ankizy zay am'izao tsika miteny zao faniry de efa 700 mahery ho hitatsika koa zany raha-pitsy fa itorajofo zany fanaovana koro maimaimpona zany ary zay no soratra anarana moa zany ary omalina farany fa mbola be tabe no mandefa SMS mengavy hoe ahoana fa zay hoe mbola tafiditra ao anatin'izay de ho hitatsika eo ny gidra fandaminana fa amin'ny mahafinaritra aloha faniry de alina amin'ny fitenenana amin'ny titeny vahiny ny tanora no betsaka valo dimy amby valopolo isan-jato angamba dia tanora daholo no misaotra fa misy koa zany re olo-dehibe efa mihoatra ny 1 taona zay tena mahafinaritra mbola manam-panirina manam-piniavana amin'izany fahaizana sy mandalina ny teny anglisy zany de akory maimam-pona moa zany ty ho an'ny zanaka Ambomanarina rehetrarehetra mponina Ambomanarina rehetrarehetra sy ny manodidina zay akaikikaiky eo 6 volana tonga de mahay miteny ianao couramment mahay manoratra ianao ary ilainao zany amin'ny fianarana ilaina zany amin'ny asa raha de ho an'ny ivelona antsika dia ilaina ao anatin'izany ary tsy vitan'izany ihany fa ny polikopy de mahay maim-pona daholo zany ny polikopy zay mena ary ny mpampianatra dia tanora tena matianina ary havanana ao anatin'izany koa dia andraintsika eo zany ny mpiara-miasa rehetra ny tenako eo koa ny association ny andraina zany zay fikambanana miahany zany ary ny vatoko moa no lehibe an'izany association ny andrain'izay de eo koa ny mpiara-miasa zany dia mandray andreo olona zay anao an'izay kory zay de eo koa ny mpiara-miasa rehetra zany mba ahafana zany mandamina sy mandrindra zany ny toerana zay tokony ianarantsika sy ny fandaminana rehetra amin'ny organisation amin'izay fianarana amin'ny teny anglisy zay koa dia amin'ny sivorany ny fotoana eny Ambatolampy Ambomanarina tena eo akaiky ny FJKM Ambatolampy ateroka fitiavana eo zany misy an'izay QG zay de ao tsika zany no mitafa sy midinika raha-pitso amin'ny sivy miaraba anao faniry de miaraba ny solomamboaka totosoa Andriamampandry miaraba ny namana teknisiana miaraba atsika mpanaraka ny fandarina rehetra eto atenona sy any ampitan-dranomasina any isika naizanaiza misy atsika zany de arabaina avokoa ho an'ny fandaminana moa zany de tsy maintsy mifampiantso any député Todosoa ny amin'ny hoe tena isy fahatarana kely fa lavidavitra no miainga no ny adidy amanandraikitra samihafa i député Todosoa moa de nahafantarako azy voalohany le ponctualité zany le tena fanajana n'izay ora zay sy fotoana de ahoana ary nataontsika amin'ny rahalahy de ary efa tonga ny amin'ny ray ora de hosokafako io de tonga de efa iaraba ny mpanaraka atsika satria zava-dehibe mihitsy ny fanajana fotoana satria isika no mifeny fotoana fa tsy ny fotoana no mifehy atsika dia isaorantsika député Todosoa zany nanokatra ny fandarantsika tamin'ny ray ora katroka mihitsy rehefa vita le dokambarotra satria latsaka fe fa ny député Todosoa de efa tato amin'ny studio nanao fanomanana niaraka ny namana teknisianina faly zany de zava-dehibe mihitsiny zany de misaotra sady miaraba ny député Todosoa voalohany volana mars androany de arabana ihany koa nareo zany zay navita ny tournoi lehibe nanakoako teny amikanjan'ny Todosoa tetsy Anosy zay vola iny zany zay nahafana zany nanolotra omby be matavy ondry ihany koa sy ireo kojakoja samihafa de arabaina ny FC Papy rehetra zany zay niaraka tamin'ny Mesikely Ambomanarina député Todosoa tiako tenenina amin'izany zay tamin'ny alahady teo iny fa eto de mampitany kokoa ho anareo any amin'izany fokotany n'Ambohimanjaka ao anatin'ny commune n'Ambohimanjaka izany ry bebe meme ry madame Nivo ry Faly zay mpanetana mahafatrapo amin'ny antokotiko Madagasikara anatin'izany commune n'Ambohimanjaka izany ao ihany koa ry Liva sy ireo ray aman-dreny sy andiana tanora maro be mihitsy zay nanao asa lalana tamin'ity androany ity dia ianareo avy any amin'ny fokotany Ambohimarina Timanazy ianareo any
any Ambohibao, Morarano, Ambohimarina dia arabaina avokoa zany a satria dia marobe ianareo zany a zay nijoro io maraina io a mifanetana satria mahatsiaro hoe zava-dehibe ny fananana lalana zay ahafana mivezivezy any ambanivohitra any a saika nisy fahatapahany satria dia anatin'ny vanim-potoana fahavaratra mandoka de mandoka mihitsy ny orambe mikija dia mijoro ny fientanany fokon'olona zany mbola resahantsika eo zay rehefa aveo fa makasitraka ny député Toditsoa moa zany tsika niaraka tamintsika tamin'izay fanokafana ny fandaran'izay maromaro raha ny vaovao député Toditsoa ary mbola misarika ny sain'ny mpanara-baovao ilay resaka tany Mahajanga lay fiantsiny masom-bahoaka nataon'ilay solombavambahoaka Mahajanga faharoa tsy vao voalohany iny fa ndeha ataontsika efa fanondroany raha ny horonan-tsary miparitaka zany zay niantsy ny lehibe any district ananantsika eo moa zany ny sary efa nalefantsika omaly zay vatany voavoaraintsika zany fa ny lehibe ny tsy hoe lehibe moa zany fa ny filopitarika ny syndicat nireo administrateur civil ihany koa nga Paolo Raonarivo dia nitondra ny fanazavana momby ny raha iny sy mifijeriny satria ny administrateur civil moa zany no voakasika tao anatiny ny fahasahiana fiantsina nataon'ilay solombavam-bahoaka iny dia manana ny fomba fijery ny lehibe ny synade na ny syndicat nireo administrateur civil ho arahantsika rehefa aveo zay fa ianareo dia nandefa afatra miafina marobe taty aminay ny amin'ny hoe mba resao aloha zany eo amina resaka contexte socio-économique io position ny vondrona européenne io na ny hoe fomba fijeriny vonona européenne masitsika ny amin'ny zava-misy eto Madagasikara resao amina contexte socio-économique ihany ko io resaka rapport ny banque mondiale zay tena efa matroka tanteraka io resao io fanazava-kevitra nataony teo anivo ny Fonds monétaire international ny FMI io zay mametraka andreo hoe tokony fandaminana amin'ny fitantanana andreo orinasa-panjakana sy ny hoe tokony ny fikirakirana ny vola anatin'ny fitondram-panjakana zany resao ho ianareo zany rehetrarehetra zany satria tahaka ny efa mikisaka eto Madagasikara reo bailleur traditionnel zay tena anisany manodina ny 5 na 70 isan-jato ny kitapo-mbola-panjakana amin'ny alalan'ny aide budgétaire na ny fampampiana zany ao anatin'izay kitapo-mbola-panjakana izay sy ireo fanampiana mahaolona ny fitondram-panjakana moa zany rehefa avy tany Dubai tany de fantatra fa ohatra ny kisaka ny Turquie ihany koa asana misy inona na misy fivoahana amin'ny fomba ofisialy raha hita faly zay de mba homeo signal kely azy efa ohatrany hoe mikaroka fiara-miasa amina endriny hafa amina firenena hafa lay fitondram-panjakana ary ny robinet de manomboka midy ary iny teny nataon'ny Isabelle Delattre zay masovoan'ny vondrona européenne amin'ny teny iny hoe vola very fotsiny fonds perdu ny eny vondrona européenne sy ireo partenaire raha ohatra ka me vola anjato ny tapitrisa euro kanefa tsy mandeha am'izay tokony izy ny resaka fikojakojana ny lalana ohatra raha ohatra ka lalana no resana ary no resahany tao anatin'izay fanazava-keviny zay ny masovoan'ny Japon ihany koa dia nitondra ny akiviny sy ny nitondra ny fanamariany rehefa mivahiny teto ny député Mambrabendrina ny amin'ny hoe heritaona ohatran'izao any teny teto ny amin'ny hoe zava-dehibe ny fananana masovo fa hatramin'izao nareo tsy mahavita manendry masovo ny masovoan'ny Allemagne ihany koa dia nilaza ny fomba fahitany ny amin'ny zava-misy eto Madagasikara ary ny teny ny amin'ireo tokony fantsina maro samihafa zany eo amin'izay lafiny fandrindram-pitantanana samihafa izay eny zay amin'ny akabeany député Toditsoa Andriamampandry ianao moa zany amin'ny hoe mpampianatra mpikaroka mpampianatra mpahirahara toekarena mino ary anisa mitondra matetitetika mihitsy hoe le administration publique le resaka fitantanana andrahara-panjakana le resaka gouvernance zany de tena ataovy lahara-pahamehana ary zany no azo lazaina fa mampiodina ny fitantanana ny fanjakana député Toditsoa zany no vaovao anisan'ny naoraka tao anatin'ny 2 herinandro izay dia tsara ihany mbola hitondra fandalinana sy fanadihadiana ny amin'ny hoe mbola azo antoka sy tokisana ve ny anana amin'ny Madagasikara fandrosoana raha ohatra ka somary efa mangarika manao teny mahery ary mitody damosina Madagasikara reo mpiara-miombonantoka na zatra azy hatramin'izay ia
io moa efa ombenombentsika no nyteny teto faniry ary izao zao dia hita mifaingana daholo fa hoe mitombona ny famakafakana nataontsika teto amin'ny anivon'ny miara-manonja areo koa ny nafiny tenitsika iava-ty amin'ny fanoerana hoe misy zavatra tsy mety nge ny fitantanana ara-panjakana na ny administration publique eto Madagasikara ary reny temaina zay nataony ambassadrisy ny union européenne reny dia zavatra mamenatra reny ary betsaka reo ambassadeur reo vahiny zay milaza mihitsy hoe midiny robinet tsisy tsony ny famatsiana raha tsy misy ny mangarahara raha tsy misy zany ny fanjakana tsara tatana eto Madagasikara rehefa tsika moa no miteny de lazaina fa hoe reo dia manohatra de mikritika fotsiny de resaka tsy fitiavana fa tsika efa ela no niteny teto hoe rasy tatana nge ny firenetsika misy kolokolo nge eto misy détournement maro isan-karazany nge eto amin'ity fireneny ity ary misy zavatra betabe eto ny tsy mety na resaka toekarena io na sosialy io na politika io na io resaka delestage lava sy rano tapaka isan'andro io ve 5 taona ve anao no hitondra vo mainka pira jiro tapaka sy ny rano tapaka nefa firy ny angovo misy eto Madagasikara azo trandrano reny rano firy ny eto Madagasikara tokony anana rano madio daholo eau potable daholo ny olona ao anatin'zany ary efa nanome vahaolana betapetsika amin'ny fanalanan'io delestage sy rano tapaka io fa hoe mihaino fotsiny le mpitondra fa hoe rehefa ny mpanohatra no miteny dia tsy arahana ray zavatra Madagasikara iombonana nge ty ary nareo angamba tsy ahita hoe mpanohatra opposition intelligente ohatry ny fanoerana am'izao fotoan'izao fa sady mikritika manome vahaolana fa nareo mihitsy zany no manapitsofina ao anatin'le izy manao kiribiby zay tianareo fotsiny no atao zany tsy mamahay mijery zany hoe lara-pahamehana inona ny priorité de priorité ho an'ny malagasy inona ny besoin inona ny filan'ny olona nge tsy hain'le mpitondra akory any amy tsizy no atao ny olona zao efa tsy mihinan-kanina zara fa miasa ny vola tena hoe tsy misy ny fa efa mividy ambany de ambany ny inflation finagan'ny vidim-piainana de ino no ataon'le mpitondra mbola telefilika ihany no izikizininao atao nefa firy million d'euros no anaovana an'io lalana ny nefa tsy vita eto Madagasikara inona ny ilingilinginao ny olona efa zara fa mihinan-kanina ny asa tsy misy ny somera betsaka ao anatin'le izy fa de efa firy taona ve no nitondra efa nisy 5 taona tamin'ny tetezamita tamin'ny transition nisy 5 taona teo de anomboka indray anao zao de zavatra tonga de any amy tsizy ny zavatra atao zany ao anatin'zay kasi zany no manahirana hoe rehefa ny mpamatsy vola iraisam-pirenena rehefa reo miteny daholo reo ambassadeur hoe tena fa tsy mety tsony ny nataonareo zay vao mikoropaka mamorona an'zao hoe inona zany no tokony atao fa tsy mandeha am'zay lohany tsony na ny dépense io ny recette nge zay mitsofoka amitsika tena hoe tena tsy zara fa mampidi-bola ny fanjakany ny prévision zay natao tao anatina loi de finance initiale nanomboka janvier teo sy ny février tsy misy atsasa-manila ny prévision kory ny tratra ao anatin'le izy zany hoe tsy mahay mitatana ny fanjakana zay misy am'izao fotoan'izao ny dépense ataonao tsy mandeha am'zay lohany ka ny zavatra ho atao indray zany zao de hoe be loatra ny dépense atao de ny mpiasa isam-panjakana zany dia ao anatina dépense de fonctionnement zany de hoe de itadiavana irika amoronana dossier betabe faniry ny mpiasa mpanjakana am'izao de hoe any zany no tedavina hoe aidika daholo na ny ECD io na ny mpiasa mpanjakana zany io zay hoe tsy ampy ny dossier na manao zavatra de 50 000 mpiasa mpanjakana zao ny eritreretina ho aidika zany am'izao fotoan'izao raisany lalàna misy an'zany nga afaka sorosorona fatany ny mpiasa mpanjakana nareo hoe no tsy mahay mitatana de ny mpiasa mpanjakana no hoe esoronareo zao tena mitaraina daholo ny mpiasa mpanjakana am'izao ilaina ny copie
maike ny certificat administratif e livret de famille e décision ny décision e ny diplôme e fa nga matoky anao miditra mpiasatram-panjakana efa tokony manana an'izany ao amin'ny direction ressources humaines anao e tsy maintsy manao dossier tompoko anao vao tafiditra mpiasam-panjakana ary mafiano ny dossier rehetra zy ilaina ao anatin'le izy na voie de concours io na recrutement io zay ataonao vanao anatin'le izy de aiza zany le ny dossiern'olo reny fa minanao zao anao vao mamorona hoe aiza daholy ny dossier nareo nidirana ho mpiasam-panjakana aizako mpiasam-panjakana efa 20 ans de service venao 25 ans 10 ans 15 ans 5 ans de otakinao a zany dossier be da be sady ao anatina fotoana foy a no anaovana an'izay ka ny tena teterena zany ao anatin'le izy dia mazava ny tenin'ny ny ambassadeur reny a fa misy zavatra rasy tatana eto lalana moa zany anisan'ny nomeny ohatra tao anatin'izay hoe 4 millions d'euros nanaovana ny lalana tsy nandehany araky zay tokony izy lalana tokony haritra 15 ans de tokony misy entretien zao 2 ans 3 ans de efa simba zany le lalana satria nahoana zavatra atao zany a de zavatra tefo mainka faniry de tezitra ny olona satria zara fa manao anao ny commission no alainao zavatra tsy matatra no ataonao misy resaka teknika inga amin'ny fanamboarana ny lalana e na ny épaisseur-n'io goudron sy ny ciment ilaina sy ny karazany fa nao zany de ataonao faran'izay manify le izy de vao vita le lalana ka tonga ny cyclone de potika ny lalana zany ao anatin'le ny entretien tsy misy nefa voasoratra ao anatina loi de finance fa tsy maintsy misy ny entretien zay tokony atao amin'ny lalana de ay zany ny fanatsarana ny entretien atao amin'ny lalana ao anatin'le izy de zao potika ny lalana tsy manampotsony hipiarira miombinantoka any ivelany de iza ny vahoaka foana nge no victime ao anatin'le izy ny mpitondra nareo mandeha avion mandeha hélicoptera aizako amboly azy ary ve faniry eto sy eny amerika tosika de ny filoatsika ny mpitondra de ile avion no andalana hélicoptera no andalana ao anatin'le izy zany nge de fa naovana tsinitsinina ny vahoaka nefa iza miantoka an'ireny reny kérosène sy ny karazany no vahoaka nge avy amin'ny etra ny vahoaka e ary averika ny olona de mandoa etra foana na etra trano io na etra tomobily io na moto io na bisikleta io na io sakafo fidetsika isan'andro io ary de miala TVA 20% nge hoany reny de makany amiko tapom-bola mpanjakana aizako hoany eto Dubai very faniry amanjato mahery no any nefa sy zavatra fivoriana any a dia tokony olona enina na folo maximum de tokony ho ampika zany e fa de olona hoentinao daholy na olona tsy concerné na minisa tsy concerné am'le izy a chef de région inona ny chef de région any mitena anglisy ary tsy hainao zavatra ao amin'ny compétence anao tsy hainao koa zavatra resaka relation internationale any ny débat atao any olona manjato mahery ve no entinao dépense nge zany iza mandoa ny avion reny sy ny hébergement sy ny sakafo amina milliard d'ariary nge zany de lany fotsiny ao anatina 3 andro 4 andro zany a le izy nefa ny vahoaka aty a mihinany tsy fihinany tsy mananasa ny tsy fandriam-panemana mangony zany a ao anatin'le izy de maninony ianao ny tsy afaka mba hoe hiafy mihitsy ve ao anatin'le izy a fa de tena hoe hitsangatsangana anao le ny sasa moa zany a de maka selfie faniry maka ny ivelany ianao a amonjy réunion na conférence ministre io a solo tena ny fanjakana any maka selfie anao hieraky ny tanàna any amin'ny bazary ianao a no maka sary ao anatin'le izy tena zany nge tena ohatrany hoe manao tsinitsinina ny vahoaka e fa natonga anao tany nge ny vahoaka e etra ny vahoaka nge no mitotondra anao any ary mbola mahazo indamnité avy mahazo indamnité vola be avy amin'ny vahoaka zay nge no mahatonga ny vahoaka miravoravo tanana am'izao fotoana zao e zay mahatonga ny vahoaka ho kivy hoe reto mpitondro reto ranga de mila solona am'izay a ka inona no manoloana azy de voie légale amin'ny alalan'ny fifidianana am'izay manolotsika azy satria vote sanction am'izay no ataon'ny olona efa nijerevana tsinona ny comportement'ny olona rehefa nijerevana ny réaction'ny olona ny gasy am'izao fotoana zao a de hoe raha hoentinao any an-dalambe ny olona sahirana izy raha ao any izy ahoana ny sakafo ny ao an-trano zana ny kamarary
matahotra koa izy amin'ny grenady sy ny fisamborana amijatana ao anatin'le izy de zao ny ataon'ny olona zany zao de zao hoe miandra ny fifidianana ny olona ary ny vahoaka no andriamantsaka ny vahoaka no mametraka ny mpitondra zay tantana ny firenena amin'ny alàna ny fifidianana ary zay nge lalàna ao anatina demokrasia mpindrana daholo ny mpitondra hatramin'ny filoam-pirenena io na ministra io na député io na isa izy zany na iza na chef de région io na maire io na chef fokotany io na directeur général anao na directeur any amina ministère de manaliny ny fahefana ampindramy manao fa ny vahoaka no andriamanjaka vahoaka no mampindrana ny fahefana zany a eo amin'ny mpitondra ka zay zany a no mbola anentana antsika ny olona hoe io 29 mai io faniry dia fifidianana solom-bavambahoaka io zany a dia deuxième tour io ary miankina amin'io zany a no avin'ny firenena ka isika zany zay manana eritreritra hoe aha tena mety aminay fa mety be ny fiainanay am'izao fitondran'izao milamizay mahazo rano foana zay tsy tapaka ny rano ny jiro tonga foana ny karamanay tena betsaka ny lalana ny fahiritanazy vita tsara tena milama ny ankonanay ny fianarana mandeha tsara zay zay tianay vidiana hay de tsy manina zany fa toany izy zany a ao anatin'io 29 mai io a zay kandida ara-panjakana sy atao fa ho an'ny rehetra kosa aloha ny majorité ny maro anisa zay mahita hoe fanjakana tsy tandalanty fanjakana jadony ity ny asa tsy misy ny fahefamividy miena am'izao fotoana zao ny vidim-piainana midangana ny lalana potika ny rano ny jiro tapaka lava ny fahasalamana tsy zarizary ny sakafo zara faminana ny tsy fandriam-pandemana mango ny fotsiny zany rehetrarehetra zany ho an'izay olona zany manana eritreritra an'zany a hoe ny kolokolo feno eraky ny tanàna de io zany ny pejy io ny tsotsoromamba isarahana io fa 5 ny vovolana may io ho an'izay mahita zany fa hoe sahirana mijaly am'izao fotaon'izao hoe tsy tokony izao ny firenetsika tsy tokony izao ny fiainanao sy ny ankonanao zany a ao atokantrano am'izao fotaon'izao de io ny amadiantsika ampejy io fa 5 ny vovolana may io ahafahantsika zany a manova ny olona zay tantana ahafahantsika manova ny fomba fiasa eto amin'ny tany sy ny firenena ary ahafahantsika mampandroso any Madagasikara kokoa any tsaratsara kokoa any amin'ny fanjakana tena hoe tandalana lavitry ny kolikoly ary mba miadampinaritra ny vahoaka malagasy mahazo ranony madio izy jiro ary manamboly izy ny fidangan'ny fifidim-piainana tsy miopampana ohatra zao a fa efa mividy miakatra dia vita daholy ny fotodrafitrasa rehetra ao anatin'izay a ka raha tianao zany zay andeha am'izay hoe fahamarinana andeha am'izay hoe fanovana ao amin'ny tsaratsara kokoa ny fiainanao sy ny fiainan'ny ankonanao sy ny fianakavianao sy ny firenenao zay zany a dia afadio mipejy fa misy natao hoe firaisankina ary zany firaisankiny zany dia vovolana plateforme ivondrona ny ataoko dimy matanjaka eo ny tim eo ny crositeny eo ny hvm ary eo zany a ny apm sy ny tsaratafina zany a zay ny kambana iray ary vita sy ny legal de ny anarana de hoe firaisankina satria firaisankina no hery ahafahantsika zany a mitambatra ka aka ny fahefana ka merina Madagasikara ho firenena vanona sy vonona ahafahantsika miatana eto amin'ny tany sy ny firenena somary efa tonga de natambatry député Tojotsy le fanazavana ara teknika raha toekarena le zavamisy a sy lay fitohizany makaty am'lay fiatrena ny fifidianana ho avy am'izao fotoana zao fanontaniana mipetraka satria rehefa miresaka an'izay député Tojotsy distrika 5 Madagasikara hahitana lisitra firaisankina daholo ary ve ireo distrika 5 reo aleo tonga de ho arositsika sy apetrakitsika le fanontaniana zay manitikitika antsika isa-tokantrano rehetrany ia beda be misy fadina ary tsara be ny fanontaninao a satria betsaka ny olona hoe ampiakarina ny kapitrabola caution 20 millions d'ariary ny caution hoanina candidat solom-bavamboaka na 100 millions de francs am'izao fotaon'izao de hoe mahenika ny
Madagasikara ve ny firaisan-kina tena mahenika 7 am'zato ny firaisan-kina ary za samy mity tena anareo solombavam-bahoaka aho ao anatin'ny nampirorao politika ny antoko tima dia reo antoko dimy matanjaka zay miombona ao iray reo ary tsara ho fantatsika zany fa manana ny maizy azy reo satria nahoana vo mijerytsika dia misy atoko anankiroa nge ao efa filoham-pirenena ny tantana ny firenena filo ravalomanana filo era-jonary-mampiano manana maizy azy zany efa manana nitraikefy zany manana ny baziny zany manana ny olona zany ary efa zatra mitondra ny firenena ary malala ny marary ny vahoaka ary malala ny atao hoe fampantroana ny firenena misy koa antoko faniry zay teo izy vo nylatsaka ho filoha nahita traikefa maro izy ary manana solombavam-baoaka izy ao anatin'zany ny miavatoro manana ny maizy azy koa zany indrindra fa ny amin'ny faritrana zay ny kambana iray miaraka amin'ny antoko tima sy ny HVM ny prositeny zay tsy zakandreo mihitsy zao fiarahanina be zao misy koa ny atao hoe antoko politika madio sy avy amin'ny monsieur Baba sy ny député Brunel ao anatin'zay zay manana ny maizy azy zany ary manana ny foto-kevitra sy ny tsangakevitra zany dia mijoro sy miaraka ao anatin'zany ary misy koa atao hoe tsara tafina zay ny filoha Parrain Auguste no ao anatin'zany zay manana izy azy zany Parrain Auguste zany efa filohan'ny antemera-pirenena zany efa ministra zany efa ambassadeur zany manana nitraikevy zany ary ina tsy moatsinana an'iny rehetra iny zany dia anisany tena betsaka ny olona ao anatin'zany sy tsy any faritra maro samihafa reo zany no mivondrona iray ary ny olona zay ao atolotra ao anatin'ireo zany ny candidat zay atolotra zany faniry efa no volavolaina ao anatin'zany hoe firaisan-kina zany ny olona zany ny critère zay napetraka ho candidat isaky ny distrika dia ny voalohany loha olona matahotra an'Andriamanitra olona manana ny fahendrena zay zany aloha ny faharoa dia olona manana ny fitiava-tanindrazana izy manana ny fahalalana feno ary manana ny fahaizana ao anatin'izay ny fahatelo de olona maimihainy ny vahoaka olona maimihany tsarovy fa no solombavam-bahoaka zange de sady manana sofina mihainy ny vahoaka ianao no mahay mijery ny zava-misy ianao any masonao ary ianao koa mahay mitondra ny vavany ny vahoaka malagasy ianao zay marary ny olona zany no atinao ohatry hoe merci monsieur le président merci monsieur le premier ministre sy madame le ministre efa kely zao ny vahoaka efa tsy misy atokana mbola merci zany no atao anatin'izy tsy solombavam-bahoaka zany ianao ary zay na nomezaka tsy ny akamaroa reto candida solombavam-bahoaka IRD ny akamaroa reo teny vavany de tsisy miteny fa de tsy trangatanana fotsiny de merci monsieur le président fa aizy nareo solombavam-bahoaka de onivony IRD tsy mba nijoro ny aro ny vahoaka amin'ny mafy amin'ny fiainana tsy mba nisolo vavany vahoaka zay manairana azy fa zao zany reo avy ny fifidianana de irotsaka daholo tsy adalakory tompoko ny vahoaka ai ny vahoaka niaro azy tao anatin'ny sarotra rehetrarehetra ary niaro azy foana ai ny vahoaka no nijery azy hoe iza no nijery azy ai ny vahoaka hoe iza no nitakosina niaraka taminy tao anatin'izay ka ny candidat zay atolotry ny firaisan-kina de manana an'izay profil zay nyresahako zay ary olona hoe de olona sa vonina ary tsy voavidy vola ny candidat zay atolotry ny firaisan-kina zany ao anatin'izay ary malagasy ho an'ny malagasy rehefa tonga eo zany ka rehefa mahazo ny maronisa ny firaisan-kina dia ny voalohany loha Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy ny vahiny no anjaka ohatra n'zao zao nge ny mpitondra sy ny vahiny manjaka saky na ny orinasy io na ny tany io alainy ny vahiny voavinitsika isanao teto tamin'ny hery sy no maka tanina gasy ianao anzay hoe no anjakanjaka eto amin'ny tanàna ny gasy nefa mila ravinahitra ianao mampirenga zany de ny mpitondra tsy miaro an'le gasy zany ao anatin'izay ary mahavelom-boly zany am'ty ndray mitoraka ty faniry zay fiombonana ny firaisan-kiny zay misy manontany ndray zany misy any olona manontany na miresaka nazay misy fa maninona tsara be zao ataon'ny firaisan-kiny zao fa maninona nareo raha nanao an'le fifidianana filoham-pirenena ka tonga de nivondrona
de nanao candidat ray ohatra n'izao ataonareo zao samyhafa tompoko ny contexte tatao anatin'ireny a sisy am'izao fotoana zao tsara ho azavena mivoaka manaka zay mihitsy faniry tamin'ny fifidianana satria verina fa hoe matahotra n'le président zay indrindra matsy misy any nika manontany a hoe fa nahoana zany nareo tam'ireny a no tsy nitambatra re tsaro fa tam'ireny nge de zao e samy nanana reo olona mikambana anaky dimy reo nge natao anatin'ny séance samy manana ny antokony samy manana ny firakevitra ary ny tena mifananipaka le izy de hoe tany mpianareo zany de hoe motraka tsika ny hevitra zany a no miady ny projet de société no atao ao anatin'le izy dia samby mandrotraka satria be ta be samy manana ny heviny reo na ny HVM io na miavatory io na ny tim io na ny IRD io na ny APM io na ny inona io na ny MTS io na ny MMM io de hoe aleoloha zany tsika samy mirotsaka daholo fa samy manana ny projet de société any samy manana ny antokony normalny zany amy tany démocratique de hoe samy mirotsaka zany ao anatin'zay nirotsaka tao anatin'le izy gaga vo nahita am'izay efa voapetraka le dossier hoe fa zaka le candidat filoha ampirinasa tao anatin'izay nefa voasoratra mazava tao anatina lalam-pandrenana fa manana nationalité malagasy ihany no afaka milatsaka ho filoham-pirenena de nahita an'izay de hoe anticonstitutionnel kosa ty zava-doza kosa ty tsy fanao kosa ty de efa naterina ny dossier de teo am'izay hitany izy ary izy rehefa niaiky le filoha tao anatin'izay hoe manana ohatsy izy ary tena nangataka an'izany nationalité française zay mazava nefa ny lalam-pandroenantsika sy ny lalàna velona hoe tsy afaka mirotsaka anao vo manana nationalité hafa akoatra na nationalité malagasy de nahitana n'iny natonga an'le hoe séance ny vondrana hoe nefa hevitra mifanipaka zany zany mmm zany nge tao anatin'ny fitondrana zany député Brunel zany nge tao anatina IRD sy ny hafa fa hoe ny kamina atao zany le séance hevitra hoe tsy mety kosa ty efa tsy sangisangy tsony ty fa fanimbazimbana ny lalam-pandrenana sy fanimbazimbana ny mahamalagasy atsika sy ny firenetsika de zay ny natonga hitambatra hoe tsy manaiky an'io kosa zay de na efa daholo moa zany ny fitoriana rehetra taminy de fantatsika zany ny valiny fa ny ACC zany de manaratra endrano tao anatin'le izy zay tsy tokony atao ary mbola tazomitsika atrany io hoe tsy filoha voafidy ara-dalàna io amitsika fa nanitsaka ny lalam-pandrenana ary mbola resa be hatram'izao ary tsy ameratsika zany hoe iza namen'le certificat de nationalité zay indrindra iza ary tsy maintsy ho fantatra zany na oelona nao aingana satria renina ny mean'ireny ny tena hoe mpanakorotana sy tena hoe tsy miendrika hoe iainama eto amin'ny firenetsika satria zavatra tsy tokony atao no natao ary zavatra mamofady ny fanaovana an'ireny zany reny zavatra tahaka ireny zay ny natonga lizy nke hoe nikamana zany le séance nohony zay hoe hevitra anankiray nitovizana zay hoe tena tsy mety kosa ty fa de le discipline mihitsy zany le fanarana de voalohany mihitsy zany voananomboka hoe andeotsika hiaraka anao baolina de zao ny discipline zao ny discipline irahany rehetra tokony tsy ho joueur ao anatin'le izy lasa joueur zany ao anatin'le izy zany kosa ave de ahoana nanyekenan'zany zany ao anatin'izay samy hafa zany de niatsika moa tam'ireny fantatsika ny toeny nanao etsika fotsitsika fantatsika zany zay nefa rahan'ireny fa tsy hoe vita tamin'iny tsy vita fa mbola mitonitolo lahatra am'izao ary zay nanozantsika ny titolony ity hoe zao ary tsy nanao tsika tamin'iny ary mbola tsy ara-dalàna io amitsika tsy legal io tsy légitime io fa jereo fa raha nandeha ary nge le forcine zay nataony tam'le fifidianana faniry de hitatsika ny consigne zay nomen'le séance tao anatin'izany reto firaisaky iny rehetra zay tena anisan'ny tena matanjaka tao anatin'ireo séance zao de hoe aloha tsika tsy mifidy fa mbola hipetrapetra amry zareo hoe mamevahana mavaza azy ary lalam-pandrenana tsy mety eo jereo fa dimy am'y fitopolo isan-jato amin'ny vahoaka no tsy mifidy fidy fotsiny no mifidy ary fidy fotsiny vato azony tao anatin'izany nefa izy daholo no mitantana ny système eto madagasikara système
administrativa eto Madagasikara de mbola reny any zany no asony tao anatin'le izy fola valamanana moa zany tsy nanao propagande tsy nanao ininina fa hoe dia alazamrosaka mbola nahazo 5% ihany izy tao anatin'izany ngasy teny nahazo 5% de rehefa nieritreritra zany tsika de hoe indrindra le taux de participation de participation ambany de ambany oa zany hoe 75% no tsy mifidy tsisy taux de participation ratsy ao anatin'izay de mbola de tsy mandry de mandry ve ny sain'ny mpitondra am'izao fotoana zao hoe tena reny nahatonga anao teo de mandry ve ny sainao sy ny fonao sy ny fanahinao zany a tao anatin'ireny raha izany aloha zany de mametra am-piarahana e raha hoe za zao amy masahany za ao anatin'le izy fa zay zany a natonga an'ireny de hoe aloha misy zany tsika tsy anjanjara fa mitindray mitoraka ity rehefa hitatsika izy hoe ay ve rehefa nandeha ila ary nareo no mitantana ny administration de izao rehefa tsy nisy délégué ny bureau de vote tsika rehefa tsy nandray anjara tam'le izy tsika ay ve mbola nazo an'izao ihany safe zany nisy olony zany tao nisy mpitantana ny amin'ny administration efa tsy manaraka ny toromarika zay ataony tsony ao anatin'izay ary anisan'izany voarandritrany ny conseil des ministres faniry de beda be ny chef district sy ny préfet betsaka nesorony daholy ary le nesorony tany am'le toerana tsy nalany azy nefa tsisy nanao propagande tany fa de mbola resy any zareo tany amina distrika maro sy commune maro eto Madagasikara ny dikan'izany efa tonga saina daholy na ny mpiasa mpanjakana zay akiny amin'ny tantany an'le fifidianana na ny olona zay apetrany araka efa tonga saina ka tsy manaraka ny toromarika de am'izao am'izany hoe efa hitatsika zay ary ty fifidianana ifotony ary ny vahoaka dia malala ny olona zay ho fidina ary tsy amelana ny vahoaka izy satria manakaiky ny vahoaka de andao atrehana le izy zany fa izao kosa miara-metana daholy tsika anaraka hatramin'ny farany hatramin'ny fanisam-bato hatramin'ny makany amin'ny commune na firaisana hatrany amin'ny seni zay naterana ny vato de miaraka irodorodsika anaraka an'izany akasary organise tsika tsara zany manana ny PV retsitsika alana sary fa rehefa tomorotsika ohatra zay isaky ny distrika sy ny commune reo tsy afa mikiky ireo tsy afa mikofoko ireo ary kendraitsika ireo ao anatin'izay hoe tandremo ity ny profo ary olona maromaro no manana an'izay de mitsangana ny vahoaka ao anatin'izay ka raha mbola samy mangala-batana ao anatin'izay faniry dia tsy distrika roa na telo na région valo na sivy na folo fotsiny no ijoro fa ny fokotany rehetra sy ny commune sy ny distrika rehetra eto Madagasikara no ijoro sy tsangana ary tsy anaiky lembenana ntsony amin'ny zavatra tahaka izany saritsy nahoana mifankalala le olona de tesitra ny olona hoe fa nahoana ny olona aty aminay rahalahinay anabavinay dadatoanay zokonay namanay no angalanao vato satria fantatr'olona hoe tia ny candidat tokony ho lany mamioditra ao aminy tia ny profo de tena vadikeo ny vatony de ny olona rehetra mihitsy zany no mirohatra ao anatin'izay raha sanatria mbola sanao an'izay any izy fa sasany mino rehefa be nono organise tsika tsy afa mikofoko reo ary rehefa betsaka ho any ny namany zao ringery zareo faniry miady atrano tena miady io ndratsika nahazo avao raha resaka kandidary candidat le fianaratsoa ihany zao jereka le fianaratsoa mbola misy vaovao ory fianaratsoa misy namana any misy avana fa de aiza de mifano tontondry akoatran'iny koa mbola misy adevitra manao conférence de presse IRD de manao conférence de presse de mifavavy zany ao anatin'le izy de misy koa petsaka zany na eto Antananarivo na any amin'ny faritra de mifanasavangy de ny député am-pianasa tsy atao candidat tsony de atao indépendant de be da be koa no mitady de mifanipakapitoerana zany ao anatin'le izy ary io misy farany foana ny zavatra atao fa jerevo ny candidat zay atolotra ny plateforme firaisan-kina mifandefitra ary malala hoe ity no atao candidat misy ny fifandeferana atao nisy ny fifampiainona de jereo fa saika milamina atao raiky zao eran'nykaka Madagasikara raha misy distrika ray ao de hoe ty distrika ray ty dia ny firaisan-kinany ao fa hoe iza ny atoko ho premier liste tao anatin'io
de efa nisy fizarana daholo eraky ny distrika faniry ao anatin'izay raha ohatra ny tima mahazo an'izay dia le candidat sy le parti politika zany a no mijery hoe iza zany a no colistea miaraka aminy ao anatiny io zany miaraka amy zava-misy sy miankina de fiarahamonina zay misy ao amina distrika anakay zany a nanaovana zay a colisté zay fa io zany de miankina am'le candidat zay voatondro ao anatin'izay a mianatra ary miankina koa amle am'le atoko zay nanolotra azy fa rehefa candidat amy faisakina zany anao a de ny atoko anankidimy de mirahina ao anatin'izay koa dia ireto zany a dia mankahery ny olona ary manentana ny olona mba hifidy amin'io ary zao zao tsitsika mbola afaka mijery ny fisotanana fa amy 15 mai ny tena définitif a no mikatona zany a ilisym-pifidianana jerevo fa io ny amadiantsika amy pejy io ny amadiantsika ny tantara io no tsotsoro mamba isarahana fa rehefa tonga io fotoana io tokony rohatry hifidy daholo tsika ary fantatro nan'olona amresaka amyhoatra zao efa maro fa de hifidy daholo ny vahoaka dia manetana antsika rehetra amy ditsika maro eran'ny Madagasikara commune fokotany fa adidy andraikitra zoatsika no mifidy ary ametrahantsika indray a ny hoavitsika ny 5 taona manaraka ho an'ny firenetsika sy ny taranakitsika tena le zavatra manitikitika atsika le zavatra tadiavitsika mihitsy a no nresahany député Todsoa rano tena valaparana mihitsiny satria ty resaka firaisakiny ity zany a efa mandeha be any ambanivohatra rehetrarehetra any isorana zao lenda William any ambanjany fa efa manazava ny vahoaka izany firaisakina zany a zay tambarana antoko politika dimy isorana ary Clovis Antoliary any a reo namana maro be zay a any Tomasina ihany koa mampahafantatra ho an'ny vahoaka sy ny olo-pirenena lay fivondronana vovonana lehibe atao hoe firaisakina zany ahafahana miatrika ny fifidianana solomam-bahoaka amin'ny 7 ny volana May ho avy izao de mazava tsara fa nazava-kevitra ny entin'ny député Todsoa Andriamampandry voafidy tetsy amin'ny boribory tany fahenina fa alohan'ny andaozana amitsika député Todsoa inona ary mety ho fandaharam-potoana aloha zany zay mety efa voamakomanandray ho an'ny boribory tany fahenina sy izay mety hoe toromarika avy aminao a zay ampitatana izany boriboritany fahenina izany ho an'ny antoko tiako Madagasikara fa faharoa ihany keo ianao moa député social izy ny olona eny am boriboritany fahenina tsisy tsy miresaka an'izany inona ny toromarika ho an'ny olo-pirenena eny am boriboritany fahenina na de eo ihany aza ireo fahasarianana ara-piainana maro samihafa satria mety misy miresaka ato zao tonga de mandefa message amiko ato hoe tena mijaly rano ary mijaly jiro ny boribory tany fahenina fa lazao ihany député Todsoa zany eny amin'ny faritra Andramena eny amin'ny faritra hoe Ampandrimbehivavy isan'izany député ia ny amarana ko azy ny faniry zany androany a dia marina ny tenao fa fanentanana trany a ho an'ny vahoaka satria io ny fifidianana ihany oa ny ahafahantsika mametraka ny mpitondra hitondratsika ary ny vahoaka no andriamanjaka ary ny vahoaka no mametraka ny mpitondra azy zay tantana ny fireneny dia manana ny maizy zany io datiny 7 ny volana May io ary io zany a dia zava-dehibe fa rehefa mahazo ny maro anisa amin'io tsika ary averina ihany zany de rehefa sombam-bahoaka zany maro avaty amin'ny firaisakina avaty amin'ny fanoherana de atsika no manolotra sy mahazo an'izany prime ministre zany hitondra ny gouvernementa sy ny ministera ao anatiny dia zava-dehibe zany ahafahantsika manatsara ny fitatahana mpanjakana amin'ny akapobeany ahafahantsika manatsara ny fari-piainan'ny vahoaka ahafahantsika miaro ny olona sy ny fananany am resaka tsy fandriam-panemana ahafahantsika mameny asa ho an'ny olona tsiraray avy ary vitatsika zany ahafahantsika manatsara ny fanabeazana manana ny projet de société tsara am'izany tsika ahafahantsika mame jiro ho an'ny olona rehetra eto Madagasikara rano madio ho an'ny olona rehetra ary efa misy tetika sy matipaika zany a oetan'ny firaisakina mana projet de société an'izany tsika ahafahantsika manarina sy manatsara nyty fireneny ty a zay hitantsika fa memembotra 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 mifadiran'ovana nefa Madagasikara de manan-karena
tsisy zay tsy misy eto na ambany tany io na amboniny tany na vatsoa io na volamena io na kopaty io na pois de rose io ny tany mamokatra legioma maro isan-karaza ny vary nrehetrarehetra tsisy zay tsy misy eto ny rano tovozana fotsiny ny rehetrarehetra arena daholo inge zany ny olona be dabe ny manam-pahaizana be dabe ny olona no tia tanindrazana ary ny gasy tia miasa tia mamokatra fa le fitaovana hoentina manana tanteraka an'izany a tsy mba nomeny ny mpitondra mihitsy zany a am'izao fotoan'izao ka rehefa tonga eo tsika rehefa maronisy tsika de efa voalamina daholo zany rindram-piarahamonina zany a manana ny programa sy ny projet de société tsika hoentsitsika hoe na projet de société am'y resaka toekarena io na angovy io na fampianarana io na ny lalana io na ny fahasalamana io zany a efa mipetrapetraka daholo zany a ny ao anatin'izay zany ka dia mankahira atsika ao anatin'izay ry vahoaka kely sisa marsa avril la mai roa volana sy tapany sisa no maditsika mipetsy fa ny zavatra ataotsika de tsokony tsy min'olo olona fotsiny tsika fa jerevo tsara ny anaratsika misoratra ny anarany tsika de manentana ny namatsika ny avatsika rehetra zany a mba hifidy ao anatin'izay ny faharoa farany zany dia hoan'ny ambo manarina manokana zay na voafidy antena dia antena mo faniry a tao ny teraka latsahany tavony ao daholy ny fianakaviana rehetra tena ny akamarony ny namana rehetra de ao anatin'izany ary zay marary ny ambo manarina dia marary any tenako fa iny ambo manarina sy sy ny ateroko iny a nato izao any-tena ka dia marary ny aina am'izao fotoan'izao mahazo ny vahoaka ao tsy tokony zao no mahazo ny vahoaka anambo manarina satria eo izy a zay fatapahany rano matetika ny jiro ny fahasaranana zara fa misakafo ny olona ny fahefa-mividin'ny olona ambany de ambany tsy mandeha tsony mivarotra ny tsena noho ny tsy fantan'ny olona vola eo ny tsy fandriam-pahalemana ny vakitrano isan'andro isan'ora vao miditra koloary ianao de ny mpanentaka ao anatin'izay aiza ny mpitandro ny filaminana maro ao anatin'izay a ny sekoly moa de efa ndraisatsika teto a ny akamarony a potika daholo tsy misy mijery a ny rano ny abarazy ny zay atao any am' resaka fambolena rano miditra sy ny voaka tsisy mijery fa ny tena solombavam-baoaka na de tsy asana tena ary zany a lasa nanana zany adidy zany a miaraka amin'ny tatsa mananao an'zany a ary miesaka ny tena zany a mitondra zay eta eto am'y vahoaka zay a ny mitondra n'zay feon'ny vahoaka zay foana atram'izay a ary tsy fitan'zany any fa tena hoe manolotra zay fitany tena zany a manasoavana ny mpiarabelona amy tena ko dia eto zany dia mankairatsika ry vahoaka nambo manarina rehetra ao anatin'izay fa mbola eto hitotody andriamampandry dia hijory foana hiaro anareo ao anatin'izay ary vonina hifanampy hatrany am'zay vitatsika ary mirahina foantsika afahatsika zany a manatratra ny tanjona dia ny fampandrosoana ny tanindrazantsika ampandrosoana ny firenentsika ary ohatr'izay koa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra rehefa misy ny firaisankina rehefa miara-metantsika rehefa mitambatra ao anatin'zany hoe faisankiny zany tsika dia eo a le tonga le fitenena hoe ny mita be tsy lany mamba ka dia mino aho ary manantena aho fa hifampitatana isika anavitra nyty firenenty a fa rehefa mirahina sy mifampitatana tsika dia tsisy tanjona zay tsy ho vitatsika zany a fa de am'izao fotaon'izao dia miandry atsika ny taranakitsika miandry atsika ny fianakaviana miandry atsika daholo ny nanamana fa efa tena hoe tsy zaka ntsony ny fiainana am'izao fotaon'izao efa tafahoatra loatra ny zavatra tsy mety ereto am'ty tany sy ny firenenty a raha resaka ara-politika io na ara-toekarena io na ara-tsosialy io na araka ngovy io na araka tontolo ienana io a be loatra ny zavatra tsy voazerehan'ny mpitondra am'izao fotaon'izao a ka mila mpitondra mendrika zany a mila fomba fiasa vaovao zany a mila rafitra vaovao zay hoetsitsika zay a mila hevitra vaovao mba afahatsika manatsara sy manasoa ny firenena misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy ya de dondraikafika mihitsy ny araka ny devite totso andriamampandry de isorina ny solomamboaka totso andriamampandry ary omentsika lalana izy a niaraka tamitsika tam'ty fambarana zay nytotosaytsika androany ity eto kosa ndray a dia hitondra amitsika ny ako nylay vaovao tany mahajanga lay solomavambahoaka zay ny antsy sefo district efa nalefatsika teto a lay sary sy feo mirakitry ny fiatsiana mivatana natao inga solomavambahoaka iny fa namalo iaho
ary nitondra zay fomba fijeriny any ko ny filohany syndicat ny administrateur civil eto madagasikara satria chef district administrateur civil no voatoitoina ary afabaraky masom-bahoaka tam'ilay fihetsikilay solombavam-bahoaka dia ho alefatsika rehefa aveo fa mba ahafahatsika manakatra tsara sy mitadidy an'le zahatra nitranga tany mahajanga faharoa de averotsika aloha zany a lay orona tsary a lay teniteny foana fiantsina ary fisehosehoanao mafy be nataon'lay solombavam-bahoaka ny mahajanga faharoa tam'ilay zavatra nitranga tany ambovon-dramanesy a dia rehefa aveo tsika miverina ao anatin'ny fanadiadiana sy fandalinana ary mitondra n'lay fanio-kevitra zay nataony filohan'ny sinady paolo raolonarivo daora namana teknisiana amle 29 mai député ilatsaka solombavam-bahoaka koa député fa hainao zao lay zaho todika manokana aminao distrika eto atsika amy raha lafaka hitandroany esory io teny mapa administrateur anao io de milatsanao mifaninana aminakay fa aza me tsara velatsy eto fampianatra jiaby io ambanibaninao atra ministra ny fampianarana tonga mazenga anao tsy tonga manatrika nefa anao mazenga aza me tsara velatsy aminay eto anao fa zaho za tsy matahotra anao fa matoa zany teny tany tsy mety tsony ny fiarahanay miasa enonao zany se esory io mbola za koa manefa caution 20 millions d'ariarinao rehefa anao milatsaka ary atao suppléanao Orlando fa za tsy matahotra anareo zay teneniko anao chef district aza me tsara velatsy anao tonga impiry io draina nomenay fanatana sy tonga fa samban'izy eo tsy haiko zay resaka anareo miraha lahatany fa io tsara tonga tamin'ny resaka fampianarana eto anareo vahoaka nambovon-dramanesy ambarako an'izany za tsy miala anareo vahoaka anareo nametraka anakateo anareo koa manala anakay rehefa za tsy tianareo fa chef district atsika ny atsara velatsy amitsika ray aman-dreny sy mpampianatra 100% ato amin'ny district Mahajanga faharoa zany raha ambarako androany alevy tsaratsara zay mpanao gazety sy télévision ka zay teneniko anao chef district maro raha ataonareo ao ampiadinao ao amin'ny bureau district jiaby 10 taona zay atao tsy nisy niady androany anao tonga eto amin'ny fampianarana fiatsaram-belatsy ataonao jiaby io zay raha ambarako mialatsiny aminareo akany anareo entreprise fa tsara ho haindray aman-dreny sy vahoaka eto zany androany ka zay teneniko aminao chef district rapitso foana anao manaova disponibilité esory ma-administrateur anao lamba io milatsahanao député Mazenga 2 ahaizanao tsara force anakay ato ary atao suppléanao Orlando toananao io fa za tsy matahotra raha tsisy volanareo caution efaiko caution-nareo 20 millions d'ariary zay raha teneniko aminareo fa aza me tsara velatsinay miaraka amin'ny vahoaka sy ray aman-dreny anao ary zay toerana andehanantsika anao hitako riatako koatran'izany foana fa za tsy mahay me tsara velatsy marina sy mahitsy atoko ary anareo force tonga io tsy mila tanareo za tsy mila garde de corps tonga eto satria za tian'ny vahoakako misy mikity anakay manareo tsy vonin'ireo vahoakako reo marina sa tsy marina zay za matoky valerako zaka vitako amin'ny Mahajanga be ato io tsy voafafa ray aman-dreny tsy adala mpitondrato tsy adala fantatro daholo délégué d'arrondissement tamin'ny filoham-pirenena toanana filoha famititsika manoana ny Orlando ananako pirofato zany président fokotany teriterenao ananako pirofato zany ato anatin'ny telefônina anakay ato fa so de verinao fa hoe mangina Léon iny de matahotra anakay za tsy matahotra anao za tsy matahotra ny Orlando milatsana reo raha soran-drenonareo menaka mbola za koa manefa caution-nareo 100 millions manko caution-nay milatsaka zao io isaka zay latsaka 100 millions efa haiko 100 millions nareo milatsanareo esory ma-administrateur anao teninao sotra tompoko lamaka sitraka tompoko vavy reny le fanambarana fanio-kevitra fanazavana fiantsina fandraisam-pitenenana zany daholo no azo antikana ny zavatra zay nataon'ilay solombavam-bahoaka ny Mahajanga faharoa iny
izy moa zany no mafy be de ny vahoakako zany teneny zany efa tsy fahaizana raha tsy fahaizana mipetrako ray aman-dreny zany tsy fiteny zany hoe vahoakako zany tsy aza manao politika rehefa tsy mahay ary aza miteniteny foana ny patron anao de vahoaka fa tsy anao ny patron ny vahoaka tsy hoe reo vahoakako midika manko zany foatriny hoe de tena manaiky zay tiana ho atao le vahoaka de rehefa mitetehaka sinsisy ao de mieritreritra fa tena any am'izay ataonao rehetrarehetra de manaiky le olo-pirenena zany tsy mety zany fa raha reo olona reo zany a no mba antanina ny heviny am'ireny fanio-kevitry reny a de mety ho negatif any am'le olona le rangah le raha mise lehibe le solombavamooka ny teniteny foana iny zany teniteny foana satria misy maro be rehefa tena tsy ponina ny zavatra nyresahan'le solombavambahoaka iny de miteniteny foana le fihetsika atao io masony olona rehetrarehetra anatina lanonina ofisialy a de efa miteniteny foana le miresaka hoe vahoakako de miresaka avy eo any am'le chef district nitrikitiana de avy eo indray mitodika makao an'le mpitandro filaminana hitanareo za tsy mila garde d'accord io misahy mikitikitika any ianareo fa vonono ahoana ary zany fomba fiteny zany e de olona ohatriny revy hoe de mbola mendrika solombavamboaka andray am'ty fifidanina ho avy ty tena mametra-panontaniana mihitsy a ohatran'izany ny everina fa olona manao politika eto Madagasikara fa ho an'lay chef district zay voatondrotondro teo moa zany de naneo ny heviny ny filohan'ny sinady Ngia Paolo Raolonarivo zay manana ny fomba fijeriny amina tranganjavatra tahaka ireny de nanao horonan-tsary fohy izy vidéo fohy anatina minitra vitsivitsy miaro ary mitondra ianko zay hoe mahasiny lay administrateur civil zay eo anatrehan'la resaka fanjakana amin'ny akapobeny satria fanjakana androm-panjakana nge iny député iny nge androm-panjakana amin'ny babeny iny androm-panjakana zany no miteny makaty an'lay mpatandraraha-panjakana le administrateur civil de mamaly zany Paolo Raolonarivo amin'iny resaka nataon'le solomamboaka ny mahajanga faharoa iny de hoe notsika lisa ny tenenana eto fa matetika de matetika ny olom-boafidy no manimbazimba olom-botendry tsy haiko inona ny antony fa rehefa ny hadihadina le izy de mieritreritra ny olom-boafidy fa avy amin'le olom-botendry sy ny mpiasam-panjakana no mahalany sy tsy mahalany azy ka izahay administrateur civil isan'izany ny représentant de l'État sy izahay rerany nefa fa ny mpiasam-panjakaina rehetra de zimbazimbain'ireo olom-boafidy mpanao politika reo indrindrandrindra ny député misy ny séparation des pouvoirs misy koa ny séparation des fonctions ary raha voalazany lalampanorenana de mazava tsara ny asany zany solom-bavambahoaka zany de mazava tsara koa ny asany exécutif ireo olom-botendry reo de manao relais ny asany fitondrana fohy be misolo tena ny premier ministre misolo tena ny filohan'ny république satria nesika de exécutif bicéphale de ao ny président de république de ao ny premier ministre de tête ka misolo tena mpanjakana zay ny zimbazimbaina foana ary misy proof am'le vidéo zay malaza be amin'ny Facebook eo de misolo tena ny fitondram-panjakana fohy be lalàna no mifehy zany représentation de l'État zany na ny fisoloatena mpanjakana loi 2014-021 de misy décret d'application io décret 2014-1929 tsy idirako ny adin'olona roa lahy tompoko raha ohatra ka nisy ady tany sy fantako ina ny fotsiny ny ady fa ny zavatra fantako fotsiny de nanevateva mpiasa-panjakana voalohany solo tena mpanjakana manao fanamiana anteny ny député anankiray tany Mazenga 2 am'izay rehefa nijereko tsara le vidéo teo de tsy manao samboady le député fa sahala amin'ny olona tsotra manao polo mitovy amiko zao izy nefa
cérémonie officielle nyvonjeny ny fisolotenam-panjakana tompoko de misolotena ny ministre ny fampianarana chef cisco satria anao ohatra miandany am'le député anao sy hiatsara velatsy aminao nandeha an'le solotena-panjakana chef cisco na hiatsara velatsy am'le député solombavam-bahoaka fa misolotena ny premier ministre izy de misolotena ny ministre ny fampianarana satria cérémonie officielle ny misy zay nahatonga azy nanao tenue nanao petit kaki fa ianao kosa andriamatoa solombavam-bahoaka honorable zao moa ny tianareo de tsy nanao samboady anao nefa manevateva fiasam-panjakana ambony solotena ny premier ministre solotena ny ministre ny fampianarana raha za tamy toeran'le olona tonga de nangalako polisy anao de nisamboriko satria tsy safatarako anao ho député satria anao tsy manao samboady any anatiny cérémonie officielle faharoa manarakaraka an'izany mihevitra anareo fa ho inona moa ianareo sy anareo rehetra sy ny député rehetra fa misy député misainao mihevitra anareo ho inona ianareo kay eto Madagasikara satria manana immunité de hanao zay tianareo hataonareo monsieur le premier ministre chef de l'administration mijaly ny mpiasam-panjakana fa lasa ny député nge no mamindra olona miteny hoe ity sy tiako ty de ity tiako ity esory ity ampidiry izay nahatonga azy romotra am'le chef de district am Majunga 2 satria misy olona eritreretiny ho adversaire-any eto am'ty Madagasikara ao Majunga 2 de enao ve zany tsy afaka hiresaka amin'olona am mahasolotena-panjakana anao fa rehefa miresaka amin'olona de heveriny fa hanampy an'le olona hicontra azy am'le fifidianana tsy mety zany tsy maintsy ampianariny anao monsieur le député fa nihadihadiko moa zany taiza anao nianatra za siditra am'le resaka fahaizana sinina satria to ambonin'ny tany tsy voatery hoe manana diplôme anao vao mahay miaina tsy voatery hoe manana diplôme anao vao mahay antsinao hoe savoir être na savoir vivre sy olona raha ihany sy mpiasam-panjakana raha ihany ataonareo an'io de nijereko ny règlement intérieur anareo amin'ny assemblée nationale de nijereko koa ny article marobe disposition constitutionnelle de tsy anatin'ny asanareo anatin'ny constitution ny mamindra mpiasam-panjakana nefa ataonareo le izy ampitaina aminao zany monsieur le président de la république monsieur le premier ministre nareo membre ny gouvernement nareo membre ny bureau permanent ny assemblée nationale tsy faly aminareo zahay satria manimbazimbanay anareo manomboka am'izao de hasehonay zany tsy fahafalianay zany fa amy fomba mendrika amy fomba mihaja de nifanomboako azy zao vidéo zao ma président fa nangataky ny avaliny membre de bureau hanao azy matiky isanareo namana fa za tompoko de tsy hanao toetrana kisoa ka hiara hihosina amy kisoa anaty vovoka sy anaty fotaka fa tenina administrateur civil nianatra na vita master de nanao concours de nianatra 2 ans nantsina hoe administration publique teny amin'ny ENAM administration territoriale générale et territoriale nianatra matière rehetra marobe de tenin'olona zay no tenenako eto fa izahay de tsy faly ary malahelo ary mangataky izahay handraisana fepetra monsieur le président inareo IRD nareo mapara nareo UPAR de mbola sahinareo hoe ny hanao candidat amin'ny anarany antokonareo reny olona salamy reny mba tsy hosivana kosa rangana de tsisy lalàna miteny hoe izao ny diplôme takina mba hosolombava-bahoaka fa mba tsy hosivana amy resaky comportement le savoir être tompoko sy ny savoir vivre le fahaiza miaina sy ny fahaizany hipetraka ho maha olombelona mba angatahina fa ny olana eto zay manambola voalocation de manambola anaovana propagande de afaka milatsaka na dia olona tsy mendrika ho solony vavany vahoaka eto Madagasikara tsy mendrika hisiéger ao amin'io assemblée nationale io fa noho ny fananany de afaka milatsaky izy de afaka manao zay tiany hatao ya samy nalefatsika daholo zany le horonan-tsary na le solombavam-bahoaka tany Mahajanga le niantso ny vatana an'lay chef district na ny
faneo-kevitry ny filohan'ny sinady zay hoe syndican'reo administrateur civil moa zany de anjaran'zay tokony antefano no mieritreritra ny tokony atao anjaran'zay mety ho voakasika ihany keo no mandinika ny tokony fanapaha-kevitra raisina fa ho an'ny mpitazany ety ivelan'le ady-hevitra fotsiny de osika hoe ny fihetsika tahak'ireny zany a dia voalohany io zany tsy fahaiza miaina ary tena fanaovana tsinitsinina am'ilay hoe tena raharaha-mpanjakana amin'ny akabeany mihitsiny itsika raha miteny eto a tsy momba am'ilay hoe chef district tsy any zara tytsika resahana fa niarahany eny teo niarahana hita mifetsika nataon'lay solomamboka de zay no melohantsika ny amin'ny hoe tsy ohatran'ireny satria lay fihetsika le solomamboka ohatran'ireny zany a de tonga de le fomba fanaovana politika eto madagasikara mihitsy no mirefarefa am'tany le fomba fanaovana politika eto madagasikara mihitsy no tsinitsy ny avin'ny olona hoe reny ary mpanao politika reny de tsika nefa mba te hanao politika amin'ny fomba fanaovana politika tena correcta mba tena te hametraka lalatsaina mendrika ho an'ny fomba fanaovana politika sy mifandovana ara-politika am'izay hoe objectif na idéologie mazava izany de manomboka any amin'ny comportement manomboka any amin'ny langage manomboka any am'ireo fandraisana fanapaha-kevitra izany zavatra resantsika izany no aseho ka raha reny comportement reny raha reny langage nataon'le solomamboka reny azo tsiponina ho any zavatra nytenenina na izy ny teny hoe zany mandoko quotient raha tsy mananareo de faika aza mizaozao de aza manao politika tso fa tsy hainao raha lahy le politika tsy haindrangah le politika lasa mpanao politika rehetra mivoatorabato amina fihetsika ohatrin'ireny fa tsy fomba fihetsika mpanao politika tena heveriny zany fa ty sy manasovahoaka ary mikarakara firenena raha tsongolohana sy tsiponina ny zavatra nyresahanao tamin'iny zavatra nitranga tamin'ny mahajanga iny de betsaka ny zavatra manahirana aiza misy an'izany ireo mpitandro ny filaminan'ireo mikiteagny ianareo raha anynareo vonono reto vaokako reto ngaty resajazy aza manao politika na zaza be fa manjary mirefarefa amin'ny tany lay fihetsika ohatran'izany reny moa zany ny hita maso ary mivoaka ampahabe maso hitan'ny vahoaka ary le solombavamboaka mihitsy de niantso mpanao gazety avoainareo ty de zay ny mahatonga atsika miteny satria izy ara moa zany niantso ny amoahana n'lay fanio-kevina hoe mba afata miveny porteny reny zavatra teneniny sy kitoto ataony reny eto zany zao atsika tena miombokevitra am'le filohan'ny senady hoe inona zany ny fihetsika raisiny le fitondram-panjakana amin'ny akabeny satria fanaovana tsinitsinina am'le fitondram-panjakana reny any aminaretina resaka ny autorité de l'état autorité de l'état mandray roa zany zavatra resahako zany ahoana mifihetsika mivovonana misy an'iny olona iny zay manala baraka n'le fitondram-panjakana ihany ko ahoana ny fihetsika sy faneho-kevitra mety hoentin'ny olobe ao mahajanga faharoa hoe ohatran'izany no solo-tenany le vahoaka ametrahan'le vahoaka fitokisana ao am'le mahajanga faharoa mba misy olobe any ao manongo tena ve mba menatra ve miombokevitra am' zavatra ambarany ohatrin'ireny fiantsiana sy fanevatevana sy fizazahoana ohatrin'ireny ve ny olobe ao anatin'izany a isika mahajanga faharoa zany satria ho isika mahamenatra ary zavatra tsy tokony misy ny ohatran'izany tsy tokony misy mihitsy ny ohatran'izany fa manjary misy le izy satria le endriky le fanjakana mihitsy ny efa tsy mandeha am'izay loniny dia zay manana fahefana zay manam-bola de mihevitra fa izy ny tompon'ny tanàna de reny tonga any mahajanga faharoa reny zany le fizazahoana am'le fitantanan-drara le fizazahoana am'le fomba fanaovana politika hoe tena anay zao mifahefana de tsy mahalala ntsony ny zavatra ambara tsy mahafehetsony ny zavatra avoako ny vava zany zany a le zava-doza eto amin'ny firenena ka fandrinany am'ty manda manaraka ty mba tsy hananana comportement na olo ohatran'ireny
everina zany fa samy akalesona ny rehetra ary na ny vahoaka mahajanga faharoa raha de mba andindinika ihany sy isaitsana ihany amin'ny hoe tena mba mendrika ve iny fanehoan-kevitra natao iny tsika hoa tsy sanatry izany fiombonana na hoe mirona makany am'le chef district tsy ohatran'izay zavatra titsika resahana fa misy zavatra maromaro ny resahan'le solombavam-boaka teo raha tsy mponina nyfaneho-keviny no hoe tena tsy araky ny tokony ho izy maharay aman-dreny azy ny zavatra nambarana satria solombavam-bahoaka zany inge eo anatina district anankiray ray aman-dreny ane zany e olona napetraky olona hoenona zany hoeko tena napetraky ny vahoaka ho fitarainana zany fitaratra zany ay moa zany rehefa amina lanonana ofisialy ohatran'ireny de ohatran'ireny le fihetsika tompona ndraiky mpanjakana zany lay ray aman-drenina vahoaka de indraindray tsika mieritreritra ihany rehefa mahita skandaly ohatran'ireny hoe tsy gagy tsika raha ohatran'ireny ny ataon'le ramse kely ny teny iny zany satria molona ray reo lasitra ray reo le fitondram-panjakana zany zay tiako teneniny zay lasitra ray dia manjary mandika n'le fomba fanaony izy menakavy atao anatin'le lasitra ny ombonana nataon'ny sasany any amin'ny distrika lavidavitra any ka satria molona ray lasitra ray ny nanaovana azy de samy manana spesialité any manala baraka n'le Madagasikara samy manana spesialité any manao an'le skandale fa zao ny zavatra voasoroka tamin'iny ary gravy raha zany no izy io raha tezitra tamin'izany fanehoan-keviny zany le chef district ka nandray micro ka namaly anko na nampiasa amin'ny fahefany satria everina fo manevateva azy manao tsinitsinina azy manala baraka azy lay solombavam-boaka de mba takatry ny sainga solombavam-boaka ve hoe atraiza ny fianjanany iny raharaha iny raha ohatra ka nisy fifandraisan-tanana teo raha tsy nahatsindry fo zany lay chef district raha nampiasa amin'ny fahefany zany imasom-bahoaka lay chef district no raha teoko moa ohatra ny teniteny mpitandro ny filaminana ny toditodika atao ambadika atao zany ingeny tena manahirany am'tondra raha tony aminy hoe tsy ny mana hitondra fanjakany reto olo reto fa lasitra sy molona ray zay everina fa hanao tantely hafa-drakotra ary tsy mikendry hafatry sy ny amotika an'le firenena de ohatran'izao ohatran'ireny ny fomba fisaina ny olona miaradia am'le fitondram-panjakana ohatran'ireny tranga tamin'ny fianaran-tsoa reny ady seza ady voninahitra tsy fahazakana ny fisian'ny demokrasia anaty ka misy hery hafa anankiray miara-mijoro amin'izy ireo akoatra nylay antoko politika misy azy ireo zany nge ny olana e zany fianaran-tsoa e fa mbola misy mipotra ndray ihany zao ny amin'ny hoe nanginy zay hatram'izay zay namony ny vai ka ny hafa ve ny ravaka mivangana mandeha ndray zany resaka zany am'izao fotoana izao tsy te hitsofoka ny raharahany hafitsika fa te hiteny fotsiny aminy hoe raha ohatra ka amin'io fomba fanaovanareo politika io reto mpiaradia am'le fitondrany reto de hoy zay hoe lay ray aman-dreny ny sasatra lay malagasy ty tanindrazana niaro an'ity Madagasikara ty ary niezaka nampianajanaka na melesona tsara ho an'ny taranaka mihitsy ny zimbazombainareo satria ny fanaovana politika de endriky ny fitiava-tanindrazana fa tsy ny hoe nanao politika dia ahafahana mamodika ampiray tanindrazana ahafahana mikaroka voninahitra ahafahana manao tsinitsinina mpiray tanindrazana tsy reo fahavalontsika mpanao politika tsy reo fahavalonareo manao politika ny fahavalo de fahantrano ny fahavalo de Madagasikara lasan'ny vahiny zany ny fahavalo zany ny tokony edivana ny fahavalo de reo mpandroba ny areny malagasy reo mpanao tantely hafa-drakotra mpangarona mpangaro posy ny areny Madagasikara sy ny vola tokony anjara malagasy zany ny tokony ho fahavalo ny fahavalo de reo mibodo
ny ilzeparsa fa tsy ny malagasy ato anatiny akory ny fahavalo, hevitra tsy hitovizana tsy anangana tsandro tompoko, hevitra tsy hitovizana tsy anevatevana olona imasom-bahoaka, hevitra tsy hitovizana tsy ampiasana hery sy ampiasana fitaovam-piadiana, fa ny hevitra tsy hitovizana de ny hevitra mama azy. Malagasy manana soatoavina fihavanana, zany ny zavatra tokony atao zany. Ka raha mbola lavitra be aminareo zay mieritreritra fa mitondra fanjakana sy miara-dia am'le fitondram-panjakana zany, kanefa ianareo te hanao politika, de mikisakisana kely aloha fa aleo ataon'ny olona zay manam-panahy sy olona vonina sy vanina hanao politika ty raharaha ty, fa tsy hainareo le izy, fa entinareo any akady le fomba fanaovana politika. Tsara tare nefa le fomba fanaovana politika, mahafinaritra nefa le izy. Ao anatin'izay hanasoa vahoaka, hanompo tanindrazana zay. Zany nge mahafinaritra le fomba fanaovana politika, fa nipitehanareo le imazo ny fomba fanaovana politika sy ny mpanao politika tao anatin'ny 4 taona zay, 5 taona akory. De io hitantsika io zava-mihitsy am'izao fotoana zao. Manarina ny ataon'ny fanoherana, manarina ny ataon'ny firaisan-kina, manarina an'izany ny ataon'ny antokotiko Madagasikara, manarina an'izany ny ataon'ireo vondrona toko marobe sy ireo fikambana sy fiarahamonim-pirenena zay mba hiverina fa hoe manatsaina ary tonga saina ny amin'ny hoe potika ny firenena, fa eny ampelantanan'ny olona tsy ny omana hitondra fanjakana de manaonao foana le politika am'le tokony fomba fanaovana azy sy ny anarana azy. Da moa nianatra amin'ny fanaovana politika ireo ray aman-dreny nanao politika niaran'ity Madagasikara ty, fa bazy fitiavan-tanindrazana no ny angana izy ireo, bazy fitiavana amin'ny mpiray tanindrazana ny angana izy ireo, bazy tsy varotana an'ity Madagasikara ity no ny angana ny foto-kevitra izy ireo na ny ideoloziany. De zay ny namolavola azy ireo am'ireo karazana foto-kevitra sy karazana fijoroana sy conviction marobe na resy lahatra azy ireo. De zany mbola dimbiasany ny fomba fanaovana politika tena marina sy ara-dalàna hijoroana aty aoriana am'izao fotoana zao. Ka manitsy an'izany sika satria raha mahazo vahana ohatran'izao foana reto totoa ara-politika sy skandale ara-politika ataon'reto olo reto, de isika hoe tsy miara tsy ny ekonomia tsony minjera, tsy ny sosialy tsony no mitrosina amin'ny tany eto Madagasikara, fa ny politika mihitsy no viraviraina ary tena any am-paladia amin'io fomba fanaovana politika tsy manjary ataon'le mpiaradia am'le fitondram-panjakana io. De manitsy an'izany tsika atao anatin'ny fandaharantsika. Engany eo ya mba misy olona tonga saina any amin'ny vovonana misy an'iny solombavam-bahoaka iny, mba misy olona tonga saina am'ireo olobe ao Mahajanga faharoa, mba misy olona tonga saina am'ireo tompona andraikitra ara-panjakana any am'izany distrika amin'ny Mahajanga faharoa zany, ka mba hananatra azy hiteny aminy. Ary ny andraisantsika de zao mba hanao fifonana na fialatsiny masom-bahoaka iny rangano teniteny foana iny. Mety hoe sady reseta any am'ilay chef district izy, fa misy lafin-javatra maro manahirana ny zavatra nambarany teo any amin'ny fomba fanaovana politika sy fijoroana ara-politika mihitsy. Mba miandry tsika zany roviny iny rangahy iny zay mihevitra fa tena manam-bola manana fahefana mba hoe hialatsiny na hifony masom-bahoaka hoe tsy nentiny zavatra nataoko. Andrasantsika izany. Eny ara alohan'ny amara-paranantsika fandarina nijanona tamin'ny rosy fefa faly le konterantsika etsy. De alohan'ny amaranantsika ny ty fandarana ty de vakitsika aloha zany satria any amparafara vola any amin'ny député Slofer Rabekojany any misy hetsika goavambe rapitso sabotsy ao amin'ny Kanja Maintso Ampanefy Morarankoroma manomboka amin'ny Sivora dia misy ny nofokena amin'ny Tapevanina satria ao anatin'ilay fiona mpikatroka atima zany zay anao fifampiarabana tratry ny taona. De aizavy moa mpikatroka atima am'izany Ambohimandroso Andrebakely Sud Ampasikely Morarankoroma Bedidy Ambodirano Ranomainty zany rehetrarehetra zany no avy ao de misy mifamelabelarana sy fananganana amin'ny fomba ofisialy ny vovonana firaisakina any amin'ny district Amparafaravola zany. De aza dino zany
ho an'ny rapitso a sabotsy a ao amin'ny kanja maintso na mpanefy a mora rankoroma manomboka amin'ny sivora maraina zany a fifampiarabana tratsy ny taona de misy nofokeny amin'ny tabevanana dia fananganana ny fomba ofisialy ny vovonana firaisakina ao anatin'izany district anaparafara-vola izany asadinotsika ny fionana zay miaraka amin'ny firaisakina ihany ko rapitso eny amin'ny kize belera zay ahitana ihany ko ny boriboritany fa efatra izany de ny any Ambohimalaza zay manao hetsika ihany koa dia ambaratsika eto ihany ko anatin'ny fandarina zany satria Ambohimalaza ihany ko dia manana an'izay programme zay raha ny fantatra satria misy fampitahakafatra ihany tonga aty amintsika zany de fifampiarabana zay anasany ny tima rehetra ao anatin'izany commune Ambohimalaza izany ny sabotsy zao rapitso faharoa ny volana marsa zany amin'ny telorandray io de ohatreany distim zany lanonana izany fa ny anatanterahana azy de ao amin'ny tranon'Andriamatoa bary eny Ambalavato zay lalana makeny amin'ny fiangonana moa zany kanana vaovao fantatritsika rehetra eny Ambohimalaza fiangonana io de any amin'ny Monsieur Bary zany ny toerana anaovana azy etsy Ambohimalaza amarana ko azy ty etsika androany zay nitarihany député Mamy Rabendrina ity anaovana kopakopa-tanana kokoa ianareo efa nitononoko teo ihany tany Ambohimanjaka commune ambanivohitra Ambohimanjaka fa tsy voatonoko teo ny fokotanana an-dranomasina zay anisany tena pakafy mieno ity fandarantsika miara-manonja ity ny ao Ambohibao ny any Ambohimarina ny any iza moa zany tsy mainza moa sa iza moa ohatrany very kely tampoka indray maromaro ianareo fa ireto sary reto ngamba faly anamafisatsika an'izay fionana teny Ambohimanjaka izay ao anatin'ny district Anambohidratrimo moa misy commune 720 de lalana tena efa tapaka zany izy ity zany no nareny ny fokon'olona sy mivatandehilahy zany tamin'ity androany ity de tsy maintsy mamboarina mba ahafahana mifamezivezy zany de nitotofana tanteraka mihitsy de rehefa nitotofana de no amafisina de aveo tsisy compacteur moa zany fa de ny fiarakodian'ny député Mamy Rabendrina no nanitsaka mivezivezy teo zany mba ahafahana manamafy an'ilay tany de namorona lalan-drano vaovao mihitsy ny tatra zany de nanalalaka an'ilay lalana ihany ko satria olona manarivony isan'andro no mivezivezy amin'iny lalana eny amin'ny fokotanana Ambohimanjaka ao amin'ny commune Ambohimanjaka iny de hitatsika am'izao fa tena ny zaza mambehivavy ny raim-pianakaviana no mifanometanana zany de fanao an'izay tolo-tanan'izay ao anatin'le hoe asapokin'olona asan-dehilahy zay natrehan'ny solombambaoko Mamy Rabendrina ty androany ity zany ary navita metatra lava be 100 metatra lava be mihitsy no vita tamin'ity androany ity rehefa niara-netana zany ny fokon'olona sy ireo tompona andraikitra samihafa any anatin'izany commune Ambohimanjaka izany de arabainy marobe ireo commune zay manao asa lalana ohatran'izao any faritra rehetrarehetra any fa tsy afaka hoe iandro fanjakana amina niveleuse na iandro fanjakana amina resaka tractopelle sy ny sisa fa ny angady sy ny heritsandry ny lapika ny baramina zany no ampiasaina de manamora moa ny fandehanany ohatran'ireny rehefa manasa zany ny fokon'olona ny fahatongava ny député sy ny mpiara-miasa aminy amin'ny alalan'ireo toanara-tsakafo satria de tontolo andro no miasa amin'ny alalan'ireo inona moa zany rankely samihafa ahafahana miala etaeta sy indrindrandrindra lay fiarakodia mifamezivezy zay manamafy an'le toerana zay vao nohajariana zany de efa afaka hivezivezena ny lalana raha ny afatra voaraiko zany avy any Ambohimanjaka hoe efa afaka hivezivezena le lalana zay tapaka teo zany satria de tena netiny rika tanteraka mihitsiny zany zay amin'ny akabeany raha fandarantsika fa dia ho amin'ny latsinainy indray tsika manao misimisy mirary farany herinandro mahafinaritra ho an'ireo malagasy olo-pirenena rehetra zay tianyty Madagasikara ty ary mikendry ny andro sonja Madagasikara izany fantatra sy tsapa ny jaly mahazo atsika any amin'ny toerana tsirairay misy atsika any fa mila matanjaka mahery isika miatrika an'izao fiainana izao de atambary no hery
fa ny firaisana ny hery mila manana firaisakina matanjakotsika ary mila verimberiny vavatsika mila resahany eny anivon'ny fiarahamonina zay fijoroana anatina firaisakina zay satria ny firaisantsika ina no ahafahana zany mandray atanana no avy Madagasikara sy ny malagasy ahafahantsika ihany koa zany maka an'izay fahefanjany ho famerenana amin'ny Madagasikara tandalana sy ny fiandrianany Madagasikara zany no ataontsika fanamby ao anatin'izao fijoroana iombonan'izao de makasitraka misaotra ny namana teknisianina rehetra ny tarihan'ny Faliramananarivo tao ambadika Hoseny Mpano Gazety ary ny teknisianina rasy ianiko manokana zany itsika zay miaraka amintsika any amin'ny radio ihany ny mpanetana no mirandrimalala sy ireo mpiara-miasa rehetra dia anova koa zay fisaoran'izay ihany koa dia ho atolotra an'ireo namana Mpano Gazety zay efa mandrindra ny fandaram-potoana ao ambadika ao atsaraina indray ny fandarantsika sy ny fahazoana ny fandarana amin'ny herinandro iny satria efa miezaka avokoa ny teknisianina sy ireo mpiara-miasa rehetra mba handraisantsika izany nisy olana ny lafiny Facebook fa efa manatsara ny namana teknisianina faly eo zay no tsy ahazoantsika ny Facebook mivatana zany fa efa mijery ao anatin'izay pejiny MBS izay tahaka izay ihany koa zany ny fahazoantsika isa-tokantrano amin'ny alalan'ny fahitalavitra efa tavaverina ny fahitalavitra fa mbola manatsara azy foana ny namana teknisianina tarihan'ny tantely de ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any miezaka de miezaka mihitsy mampifandray antsika amin'ny alalan'ireo fandarina marobe zay vokariny onjam-piso ny fahitalavitra MBS de misaotra re sady makasitraka makatelona makahery atsika rehetra zay nanaraka ity fandarina miara-manonja ity ho an'ny hery amin'ny herinandro indray raha toka mbola mahazo amin'izay hery sy tombonandro avy amin'ilay nahary izay misaotra tompolahy makasitraka tompovavy